Miarabantsika rehetrarehetra tafaraka indraytsika atao anatin'ity tutoriel ity androany a. Ela helitsika tsy niaraka dia ifampizara kely indray atao anatin'ity iran'ny Ry Zaramanantaona mitondra ny lohateny hoe Afekanisy. Izy ity moa fa nitendrenay teto ihany rehefa namafisiko tamin'ny publication-ko teo ambany hoe nampidinina email izy fa tsy nataonay an'lefa original. Natony dia mba ahafahantsika zany hoe mikaroka an'le fa rehefa avy eo rehefa hay le mi tokony haiko koa le fa mikaroka anazy rehefa avy eo zany. Ny critère anankiray zany ahafahantsika mahafantatra hoe efa ao anatiny ianao na hoe azo lazaina efa mahay dia ny fahaizanao manovanova an'le tonalité zany. Raha fa ny original tokony hainao no mitondra an'iny en do. Raha mino original dia tokony hainao no mitondra an'iny amin'ny tonalité hafa. Ka izay no tokony tadiavintsika sy karaotsika. Izay zavatra moa azoko zaraina ihany fa amin'ny fotoana mamety anazy angambany dia hiditra ao anatin'ny fampianarantsika lasitsika ary. Ny attaque voalohany anomboantsika anazy dia ny mi majeur. Mi majeur dia avy eo mi ihany ny basy fa mijanona si ny accord. Zao zany tsika ny si fa ny basy mi. Dia avy eo findra atao amin'ny latsika. Rehefa avy eo afatsantsika atao amin'ny quatrième case dia midina atao amin'ny deuxième case. Ny position an-tanana moa zany mety na 1 2 3 na 2 3 4. Eo amin'le tablature moa zany misy chiffre kely ery ambany, misy hoe 2 4 sy anina. Reny numéro an'le tanana tokony miasa reny. Raha mahita 1 zany nareo dia ty 1 ty 2 ty 3 ty 4 dia ty ty main gauche ny resaka zany. Zay no dikan'le numéro kely eny ambany dia rehefa mahita X nareo dia dikan'iny tsy atao maneno ilay corde fa dinganina. Raha ohatra moa zany ty mi be ty no misy an'le X dia avy hatrany atao ambany zany no mitendry anao zany rehefa mahita an'izay X zay. Mazava ho moa zany le boribory amin'ny sisiny indray afaka tendrena daholo izy rehetrarehetra. Mi si basy mi la basy mi, zany hoe ty foana ny basy. Zay fotsiny aloha 3 4 zay zany accord renversé zany zay hitantsika zay hoe ny si ny accord basy mi la ny accord mbola mi ihany ny basiny. Zay le appel zany afaka manao 6/7 tsika fa mahitsy be loatra le izy fa ataotsika la ny accord dia si ny basy. Zany hoe avato manao an'le la zany ianao dia tonga dia ty fotsiny no miakatra ato ambony. Zay no fomba fidirana amin'le hira. Ao anatin'ny couplet indray zany tsika zao dia manao mi add 9 manakatra ny mi add 9 ny kikely aty amin'ny quatrième case aty. Mi ohatran'izao dia ty kikely tsika ty aty amin'ny quatrième case. Ty zany tsy miasa fa misy tablature foana moa zao no mi add 9 Afekanisy la ny accord fa mbola mijanona mi foana ny basy. Ity indray mi majeur 7 zany hoe ato amin'ny atony indray dia ty ny mi fa majeur 7 ny tsy valana ato amin'ny quatrième case daholo ty fanondroko ty. Corde telo farany ambany dia ty moa zany ato zao ny paoziny. Raha do majeur 7 ré majeur 7 dia mikisaka mi majeur 7 dia raha mbola mikisaka tsika dia mahazo fa majeur 7 fa janona eto amin'ilay mi majeur 7 tsika dia zao ny position. Dia miverina any amin'le la ndray tsika arahany basy mi foana zany ny basy aloha hatreto. Mi add 9 ity
do dièse mineur moa zany ny accord vitan'le mi raha hoe tsika tsotra be zany izy a fa iny tsotra be iny a izahantsika asiana accord hafa miditra mba ahafeno tsara an'le izy na ohatra zao koa zao a do dièse mineur 7 zao ny position efa miaraka amin'ny tablature tsika ity a si ty accord ambany ty a zao si de le telo ambany ndesiko fa ny basy ato amin'ny do dièse ao ty zany na ohatran'izao ataonao na ohatran'izao ataonao de mety foana fa rehefa eto de tsy dony ty farany ambany ty iny a fa dièse 7 suspendu zao ny fa dièse de miala ny kekely mame fa dièse 7 de misy suspendu atao nananato ny kekely aloha zany ty zany zao jereo fa esoriko zay zany mba tsara kokoa ny fokan'le izy passage kely fotsiny izy zany si 7 suspendu 4 zany akekely amin'ny lalao ty no mikisakisaka ato zao ny 6/7 6/7 anankiray de 6/7 anankiray de ato koa misy 6/7 suspendu 4 de ny akekely atao amin'ny 5e case aloha ao zay milatsaka 6/7 tsika sy mahasarotsarotra kely fa hitanao fa tsara be io rehefa zatra an'izay ianao de nanira fitendrinao mazatra arany azonao asiana an'izay rehetrarehetra zay veriko daholy zay fotsiny le izy de eo amin'le fiverenan'ny fandroany eo amin'le si indray asisika zavatra ohatran'izao indray izy ao jaretsika tsara izy 6/7 suspendu 4 de si 7e de miala reto zany ty zany ty serisisy no mitsivalana raha jerena le akao zany zao sisa ny tavela zany hoe la basy sy zay efa hitantsika tamin'ny teo aloha de reo anankitelo reo fotsiny no lolovintsika de miverina 6/7 tsika de jereo am'izay le izy zay le izy zay le izy de hitrany amin'ny refrain tsika alefantsika malakilaky izy eo am'izay mivadika majeur am'izay ilay do dièse mineur tany amin'ny couplet vala na manao do dièse 7 ato ianao na manao ohatran'izao ato le 6/7 de do 7e de do dièse 7e fa dièse mineur na fa dièse 7
ty ny mineur dia miala fotsiny ty fa dièse mineur 7 fahitantsika tany amin'ny couplet 6 suspend 4 dia 6 septième 6 7 suspend 4 zava dia 6 septième mirehetrarehetra ao anatin'le zany ataontsika miady 9 foana raha manao mi anao tsy diso fa miady 9 tsaratsara kokoa le izy dia mi dia mi basy la bémol manakatra ty ny akikely ity tanana ray ty zany am'izay fotoan'izay tsisy asany tsony izy la dia ato ity do septième azafady ity tonga dia miny accord fa ny basy ity sy ity jereo tsara tsy nandona nyty mi ity misy tablature foana moa eo mi dia tonga dia atany basy dia manao 6 septième mako verina mi ato 9 dia ohatr'izay daholo ny accord rehetrarehetra miasa ao anatin'le izy tsy misy zavatra sarotra ao fa averiko le izy dia afaka rahanareo moramora efa nisy hira nataonay moa tany dia afaka téléchargenareo iny dia alefanareo miadana atao pause rehefa mianatra ohatran'izay ampiasaina daholo ny teknika rehetrarehetra rehefa mianatra hatramin'ny voalohany arany alena tele vidéo sasany nareo mety mahita position ohatran'izao ty zany solon'le la basy sy tato ty jereo ty zany ohatrany hoe mba aty ambombony aty am'le mamololo be hoe inona ary ty nefany la ihany ty dia ato ny basina sy ty ny sy ty zavatra mitovy ihany reo ao dia aza matahotra fotsiny dia eo am'le le basy ny tiako atongavana mi fa dièse la bémol si dia atao fahazavarina am'le basy fa sao dia tavela indray le accord dia hosahirana ny mpihira fa aloha le basy ny adino zay le accord nadino aloha fa basy eny tsy maninona afaka atao tsotsotra fa ny accord ny tena important mila mipetraka tsara ny majeur sy ny mineur fa manjary mivalana ny mpihira dia ny farany ato amin'ity main droite ity
misy indraindray somary sahirana kely tsika de ohatran'izao ny fomba fitendriko anazy ny ekipe zany hoe raha misy batteur zany de manoto zao fikapoka le batteur de manaraka an'iny ty basiko ty zany hoe ny bassiste sy ny batteur tena misy ifandraisany be reo misy synchronisation tokony atao foana ny grosse caisse sy ny basse eto tsika nefa tsisy bassiste de tsy maintsy sady miassuré ny basse ny miassuré ny accord à la fois ny miassuré ny rythmique zavatra anankitelo zany mila assuré tsika rehefa mandeha rery tsika ny rythmique de ny accord de ny basse reo zavatra anankitelo reo raha voahaja tsika tsara reo de tokony mirindra tsara ny fitendrena an'lizy rehefa mandeha rery fa rehefa misy bassiste eo tsy problème ataony ny batteur efa mandefa ny charleston mameny rythmique fa manaraka fotsiny guitariste sy ny namany fa tsisy eto de tsy maintsy tsika ny miassuré ny zavatra rehetrarehetra zay zany le hoe mandeha rery mila mahay mandeha rery rehefa mitendry fa tsy de tsara loatra midépendant amin'ny instrument hafa zany ka izay aloha ny fizarana kely azoko natao androany amin'ny manaraka indray tsika mifampizara misimisy kokoa de masoto daholo